Nandray ny délégation avy amin'ny masovony vondrona Européenne androany maraina ny ministre ny fitsarana Ramatoa Elinina Ramanantena-Soa fotoana izay namariparitana ireo lara-pahamehan'ny ministera fitsarana izay ahafahan'ireo mpiara-mombona antoka amin'ny Madagasikara manampy ny fitondram-panjakana indrindra eo amin'ny fanatanterahana ny dravitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana. Délégation avy ao masovoan'ny vondrona Européenne no niraisin'ny ministra fitsarana Ramatoa Elinina Ramanantena-Soa sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ity ministera ity androany maraina teny Faravohitra. Ny arahana anjery tamin'izany fampiresahana izany ny firosoan'ity ministera ity amin'ny fanatanterahana ny dravitra nasionaly ho amin'ny fampandrosoana na ny PND ary anisan'ny ireo lalàna maromaro sy ireo ezaka samihafa eo amin'ity ministera ity. Ny dikavy Union Européenne zany dia ny plan national de développement antsika dia hoe inona ny fitsaranao ny accès à la justice ahoana ny fandraisana justice dia inona ny priorité antsika atao fitsarana dia tsika moa maro hoe misy contrôle atao any misy ny kiosque misy ny lutte contre la corruption ny fifandraisana TTR miaraka amin'ny officier de police judiciaire gendarme masianina dia niresahana tao koa moa ny resaka traite hoe iza no tena mikarakara an'io traite de personne zany dia hoe primature no mitatana azy miaraka amin'ny ministère maromaro. Niresahana tao koa moa ny mikasika ny peine de mort dia hoe efa eo mpamola volana lalàntsika efa ho alefany amin'ny assemblée nationale atoato dia mikasika ny traité de Rome moa niresahana tao tsika moa efa nanao signature ny traité iny fa misy le immunité zany ratification taty aoriana izay hiditra amin'izay ratification zay koa tsika. Marihana fa nitety ireo ministera samihafa vondrona Européenne ahafahany mamantatra ireo teboka izay azony any ampiana amin'ny fitondrana malagasy amin'ny fampandrosoana maharitra izay kasain'ny fitondrana ankehitriny apetraka indrindra eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy sosialy.